ny farina tanteraka aloha zany ny farina ny raha atao jeritodika ny momba ny kipa malagasy dia ny sy tefotony tiana lazaina amin'izany zay fanandray anjara tamin'ity faninarana ity dia nihemotra aloha zany ny filaharantsika fa dia amin'ny herintaona indray manarina. Teo amin'ny lafin'ny fikarakarana kosa dia nambaran'ny filohan'ny fédération fa dia nizotra araka ny tokony izy ihany ny zavatra rehetra. Mamitana izay zava-nitranga rehetra ary sy ny jeritodika ny fizotra ny fifaninanana sy ho an'ny ekipa malagasy ary ramatoa filohan'ny fédération Clarisse Randrianilany. Zay ny organisation madame la présidente azahoaiza fosany hoe mety ezaka atao amin'ny fanarenana ny lafiny teknika ho an'ny volet malagasy amin'ny ankapobeny taorinan'le toerana fahasifatelo raha ohatra nareo manaraka ny programan'ny fédération zany a misy ataona zahay zany a tsy maintsy manafatra instructeur international foana misy formation natao an'ny entraîneur atsika rehetra zay vonina manafika formation zany anjaran'ny entraîneur zany mampita any amin'ny équipe fa ohatra zay fédération manao ny anjara asanay manafatra instructeur mampanao formation etc miorganiser compétition ohatran'izao que tous les clubs champions zone 7 de titrareo fa nitelitsika amin'andray a donc le resaka hoe tsy ampy expérience angamba tsy mitombo tsony amiko fa ny fédération zany tsy afaka miditra ny anatin'ny hoe club mihitsy zany fa manoro lalana manome formation faran'ny club zany mba mijery ahoana le mahakasika ny mpitsara zany ny avaka kely nanana solotena Mauritiana no mitondra ny anarantsika malagasy manahoana ny ananantsika mpitsara iraisam-pirenena amin'ny anaran'ny malagasy tanteraka ahoana no ananantsika mpitsara amin'ny anaran'ny malagasy tanteraka dia tsotra mivaliny ny mpitsara zany matetika ny formation zay izy zay le problème kely atsika zany dia ngamba mifataka hoe tokotesina hoe fa tsy hoe ny fédération zany tsy hoe marisitra fa zay monocage na langage zany